Salama tolondray ary tonga eto amin'ny joda bonus andro antsika dia hiresaka hoe izao dia mialona fahombiazan'ny hafa. Inoko fa na hainao na za tsy andainga sika fa anisan'ny olona mialona foana fahombiazan'ny hafa na dia kely ary nandalo tao anatin'ny foa mampanantsika foana ny resaka hoe tsika mialona rehefa ohatra hoe mba tafatafa kely ny akamatsika. Indrindra moa zany ho antsika malagasy koa io anisan'ny aretina tena miparitaka ary dia vitsy mihitsy ny olona hoe mba tena hoe miarahaba ny namany enina namana ary miarahaba ny namana na olona tsy fantatra ary fa fantatra avy alavitra fotsiny hoe arabainy ianao fa tena tafitana fitadingana makany fahombiazana. Normal raha ohatra hoe mialona kely ianao amin'izay fahombiazan'ny hafa satria ny fialonana dia fihetsepoa izay ananantsika olombelona. Nefa kosa safidy ny afaka anovan'izany ary anenan'izany ho an'ny namanao mba ahatsara ny toe-ponao zany sy ny fiainanao. Dia izay no zaraintsika androany ho zaraiko aminao androany. Ahoana ny anenanan'izany hoe fialonana fahombiazan'ny hafa. Voalohany aloha mila ekenao aloha hoe fihetsepoa normal ary fihetsepo tena ara-dalàna tsara izany hoe mialona izany ary mila ekenao izany mba hampangina kokoa ny ampoponao. Izay zany no dingana voalohany arahanao ary mila mihoatra an'izay ianao zany amin'ny fijerenao an'ilay fahombiazan'ny namanao hoe tena fahombiazana marina ilay izy satria tsika matetika rehefa mahita olona mahomby dia hoe resaka hoe mety nanao an'izao reny na nanao fikafika reny, fa ny hitanao aty ivelany aloha zany hoe tafita izy dia mila ekenao zay hoe mialina kely ianao satria tafita izy nefa tsara ho anazy zany ary mila ekenao zay mba ampivoatra anao makany amin'ny fahombiazanao anao manokana koa. Dia ny faharoa aza mampitany tenanao amin'olona satria anisan'ny zavatra manimba be zany ny fampitahanao ny tenanao amin'olona. Mety mitovy ohatra ny zavatra tianao atao amin'ilay olona tafita dia iny ianao fa mampitany tenanao hoe lasa tafiditra ao anatin'izay resaka izay zany ianao nefa tsy dia tsara loatra izay satria lasa vao mainka ianao mialina ary tena milatsaka ambany be mihitsy zany ny fatokisa-tenanao dia tsy tsara zany. Fahatelo ny resaka hoe ahoana ny anodinana an'izay fialonana zay ho lasa inspiration. Zany hoe ny fialonanao an'ilay olona zany dia tokony ho lasa inspiration anao na motivation anao mba ampandroso anao kokoa makany amin'ny zavatra tianao atao. Mety mitovy ohatra ny zavatra tianao natao nitovy tamin'ilay olona nahomby ohatra ny zavatra tianao natao dia lasa nialina azy ianao dia ataovy motivation zany ataovy inspiration zany alaivo inspiration mihitsy ary izy hoe ianao koa te ahomby amin'ny zavatra ataonao tsy hifaninana aminy fa androso ao anatin'izany zavatra ataonao zany. Dia zany no anisan'ny zavatra tsara ataonao tanjona ao anatin'ity tsipika fahatelo ity. Ao anatin'ny fahaefatra indray dia mila ianarantsika tsika moa zany eto amin'ny joda bonus dia miezaka foana mandroso sy mihatsara foana. Dia mila ianarantsika ny miarahaba ny namantsika izay mahomby. Rehefa ohatra hoe mahomby ny namanao ny havanao dia arabao izy dia manaova mihitsy ary fety miaraka aminy tazomy madio ny fo alaviro ny fialonana izay mety mampanao anao zavatra tsy eritreretinao fa manaova madio fo dia mahaiza mankalaza an'izay fahombiazan'izay miaraka aminy. Dia hitanao fa tena mampianatra anao mba tsy ho be fialonana izany ary tena mety ampilamina kokoa ny ao anatinao ary zany. Dia ny farany mila inoanao zany ny toe-panahinao sy ny toe-ponao hoe inona zavatra tiako atao mila inoanao satria ny fialonana sy ny faniriana dia miteraka zavatra tsara be. Zany hoe raha mialina olona anankiray zany ianao dia lasa tianao ohatra anazy ianao dia lasa tianao ohatra anazy ianao dia lasa hitanao kokoa inona ny zavatra tianao atao amin'ny fiainana raha ohatra hoe olona mipetrapetraka fotsiny ianao nefa mialina ny hafa. Izany dia anisan'ny zavatra tokony ianarantsika rehetrarehetra ary na izana ianao dia mila mandroso amin'izay resaka
fialana amin'ny fialonana izay. De manantena fa avy miaino an'ity ianao de hiezaka mba tsy hialona ny hafa, mba ho faly amin'ny fahombiazan'ny hafa, de ho faly koa izy amin'ny fahombiazanao de mandroso ny fiainana, de lasa mifampisitra antsika de lasa mandroso ny rehetrarehetra. De amin'ny manaraka indray ary mahasoa daholo nareo.